Totosa omaly jetetsy amin'ny espace saloya volo kosa ny famohanana andiana mpianatra teo anivon'ny sekoly ambony IS Info Ampasamadinika. Ity andiana ity dia nanona nampiavaka azy tokoa. Mpianatra miisa 300 mitondra ny andiany misandratra avy ao amin'ny IS Info navita ny fianarana no navoaka tamin'ny fomba ofisialy omaly maraina tetsy amin'ny espace saloya volo ka olo manakaja maro sy tompony andraikitra ambony avy amin'ny ministera fampianarana no tonga nanotrona azy ireo tamin'izany. Fotoan-dehibe tokoa zao an'ny IS Info dia tsy nakoa zany fa ny fankalazana ny fahafolo taona sekoly. Ao anatin'izay koa zany ny famoahana ny mpianatra andiany misandratra 9e promotion misy zareo reo. Nisan'reto ankizy mivoaka zany dia 300 ary nandeha lalam-pifanana anankiroa dia tsy nakoa zany fa ny informatique de gestion ary ny maintenance réseau informatique. Arak'izay moa zany dia hoe tao anatin'izay folo taona izay dia be dia be no ezaka sy ny zava-bita teo anivon'ny IS Info ary raha ny hoan'ny afo moa zany dia amin'ny titonty ihany koa zany dia tsy vitany hoe nanokatrany aika fotsiny IS Info ny andramena fa nanokatrany koa ny département gestion. Ny sokatrako zany zao ny IS Info gestion izay amin'ny titom-pianarana firevitrorevitio dia nokatra ny filière marketing et commerce ary koa ny finance et comptabilité. Amreto mpianatra 300 reto moa zany dia misy diplôme roa no zaraina anazy ireo. Misy moa zany ireo nanao bac plus 3 izay azon'ny licence en informatique ary misy kosa moa zany voalohany tamin'ny titonty ny amoahanay ny bac plus 5 ny ingénieur voalohany tanivon'ny IS Info. Tamin'ny fotoana ihany koa no nanoloran'ilay atao hoe habilitation avy amin'ny ministera ho an'ny IS Info. Ity ilay habilitation voalazako tamin'ny kabary teo. Ity manambara fa manaraka ny norme sy ny fepetra rehetra napetraky ny ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ny IS Info ka atolotra ity fotoana ity dia nanamarian'izy ireo ihany koa ny fahafolo taona ny orenany. Raha ny nambaran'ny talian'ny sekoly dia tanjony izay apetraka izy ireo atao anatin'ny folo taona ho avy ny ao université tsy miankina lehibe indrindra amin'ny fikirakirana informatique ny IS Info.